Taranja baolina lavalava totosa omaly tetsy amin'ny ANSP filoha ny fifidianana izay ho filohan'ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava lany filoha ary vaovao hitantana izany section izany Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert vato 2020 tamin'ireo 7 Nandatsabato no azony tamin'izany. Tao anatin'ny hafaliana sorakoraka no nandraisan'ireo mpanohana Rakotonandrasana Gilbert izay lany ho filoha hitantana ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja baolina lavalava. Vato miisa 2020 tamin'ireo 170 Nandatsabato no nandany Rakotonandrasana Gilbert na Ibebera. 170 nisan'ny fileovana voasoratra anarana tokony hifidy. 770 ihany nefa no nahafen'ny atao taratasy ahafahana nandray anjara tamin'ny fifidianana. Fihetseham-po tsy asiana resaka sentiment le izy satria misy ny fihetseham-po dia sentiment zany fihetseham-po zany fa adiny aman-draikitra zany no miandry ny tena iandratanterahana ny adiny aman-draikitra sy efa nataonao tany anatin'ny propagande rehetra. Mbola be lehibe ny tsy vita, be lehibe ny tokony atao manome tokisika zany ny piti baolina lavalava rehetrarehetra fa andao sy tena tratrany ny herintsika. Efa ny teny hoe anamboatra ary anatsara ny tontolon'ny baolina lavalava. Eto koa dia hoentiko no misaotra ny rehetrarehetra, misaotra ny ambaratonga rehetrarehetra izay nanatanterahana ny fifidianana iny, misaotra ny délégué ny ministère, misaotra ny ministère, misaotra ny ambaratonga rehetra ary misaotra ny club rehetrarehetra, misaotra koa an'ireo olona mpisaika izay niaraka tamiko tao adiny mba lampianakavy iny Semare sy Tsopina sy Saresy tsy ho akorana fa tsika rehetrarehetra miaraka manatotosa ny adidy aman-draikitra izay nataontsika afaka miara-miasa tsika raha ohatra ka sitraka ry zareo. Eto koa dia manararaotra hoe misaotra ny madama Perla Noire izay mpanakanto anankiray izay nananana izy azy ary tanatin'ny tontolon'ny baolina lavalava dia anisan'ny tena tsy mikely soritra izy. Miantso anao izay madama satria nahita sy nahatsapa ny zavatra nataonao ndao iara-iasa ampiony anatin'ny terrible section ty fa vonona ny iara-iasa aminao anatanteraka izay hitahitanao ity aniva section Antananarivo renivohitra. Manaona no endriky ny fiara-miasanao amin'ireo rafitra eo ambony? Afaka miara-miasa tsika amin'izay fédération tonga eo, afaka miara-miasa amin'ny ligue izay tonga eo, afaka miara-miasa amin'ny ambaratonga izay ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava indrindraindrindra fa amin'ny ministère izay ho anatonako akaiky dia akaiky mihitsy ny anatanterahasika ny adiny aman-draikitra sy ireo nofinofy izay efa niresana fa anatin'ny propagande. Arak'izany dia lany ho filoha tamin'ny Sambato 2020 Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert na dia tsy nahazo ny ampahatelo ny vato manan-kery azy araka ny fifidianana dia izay mahazo vatoka be indrindra no lany avy hatrany. Ny filoha teo aloha Andriamatoa Ako Andrianaivo Malala no nitana larana faharoa nahazo vato 20 ary ny kandidata Rakotondrafara Jean Herinena no larana fahatelo nahazo vato 520.